tsara ty ilay fotoana izay efa tena niandrasantsika ela fatratra eto amin'ity émission mahafinaritra be ity Love Incognito. Anomboantsika azy dia hofantarintsika aloha ny prince antsika. Bonjour, Yaina ny anarako. Zaho no prince amin'ny émission Love Incognito. Anomboka ny dingana voalohany ary tsika ka ametraka fanontaniana ho an'ireo andriambavilanitra ny prince antsika. Bonjour daholo nareo fanontaniana voalohany afaka miteny ve nareo hoe izavy ny anaranareo inona nahatonga nareo hoe nisafidy hanao prétendante kandroany. Fille numéro 1 Christelle. Tonga bate fakalala aminao bebe kokoa mitova face. Fille numéro 2 Patricia bate ilalao fotsiny. Ok, Léo akaikiny. Fille numéro 3 Chania, célibataire, je regarde toujours ces genres d'émissions et je voulais essayer comment ça se passe et tout. Fille numéro 4 Sandrina, mais tu peux m'appeler Bouze. Et je suis venue parce que j'adore le challenge. inona ny zavatra jerenareo rehefa mijery lehilahy ray nareo. Fille numéro 1 Fomba firaisany, comportement et tout. Parce que je suis pas trop dans le physique. Fille numéro 2 Fomba fiakanjony. zay ihany. Ie. Ary ny fille numéro 3 Premièrement, Kararny alone dirait que follow. Et après, les visages, son comportement vers moi. Fille numéro 4 Le flow qu'il dégage et son comportement aussi, je pense. Fille numéro 4 raha ohatra n'izany hoe manana flow zany le lehilahy fa tsy dia milailay izy anaty tare dia ahoana ny réaction anao. Car ça de base être très physique, c'est plus le feeling. Donc s'il a un vrai flow, il a un plus 5. Fille numéro 2 ianao zany ilalao fotsiny zany nahatongavanao eto zany dia raha ohatra hoe ianao zany nitazomboka ka hatramin'ny farany zany dia ahoana ny toyany. Avetika mahitazy. Mety ho tsara ihany ny tohany anareo D'accord. Fille numéro 3 raha ohatra zany hoe manao kapa zany aho zao dia ahoana. T'as dit ouais, direct follow. Fa genre ohatrany hoe mety hiona foana tsika dia hitako eny foana hoe ohatrohatr'izao foana fa izaho koa dia hoe kapa foana kosa ve nanaovanao ça c'est pas possible quoi. Fille numéro 1 raha ohatra n'izany hoe ianao mitazomboka ka hatramin'ny farany ifampiresaka foana tsika dia inona mety ho toyany. On verra pas. Vu que j'ai dit oui, ça c'est physique, après pas comportement. Et ça va dépendre de ton comportement. Raha ohatra hoe attentionné be za Et possible, oui, mety miaraka maharitra. d'accord. Ok. eto amin'ity dingana manaraka ity se dia ametraka an'ireo fanontaniana vaovao ireo ka anala anankiray amin'izy efa bavy. D'accord. Sarotsarotra ihany tena sarotra. Somary dia misy eritrerety ihany satria sao dia sendra ka le tena izy tokoa ny lasa anao ny safidy ary manala anankiray ianao. Sarotsarotra. Fille numéro 1 mahafinaritra kely ianao fa tsy dia tena naharesy lahatra anany zavatra niteneninao. Mangataka ny fille numéro 1 zany ivoaka. Erika ny anarako na Christelle. Ouais, c'était nouveau pour moi de savoir, c'était bien. Oui, nafinaritra. Ouais, j'étais déçue mais c'est le jeu.